ity tantara nosoratany ranay voakisoa rojonsoa tsy hoarana ireo amelany tantara Daniela, Nicole, Jacques, Alain ary Gaston. Tana totosa ny ondra manamsata. Zay zany fa andrasany laza aza riva. Eno akiry fanelo malala. Andrasako ndria dia avy eo teriko hatrany an-tranonareo. Fanilo. Aza mitanondrika lava sala amin'izao tsony no akia. Tsy mety amindringa izao e. Ka tsy mety angeririka e. Eny e. Mifatana nge fa tena mafy tokoa raha mafy izany mamory amin'ny tena. Saingy tokony mba hitraka ihany ny tena. Na dia izany aza mila mitraka foana ngendria. Ka tsy eo aminao tokoa mantsy no toerana dia hainao tsara no miteny an'izany koa. Za nge tsy manamaivana fahorianao e. Feta amin'ny Fanilo. Fa tsy mety ange ho any mitanondrika lava toy izao. Mandreraka koa ianao sy seromonina anao ka. Lebe leo. Fanilo. Aoko izay ka. Efa makalilo soviko mihitsy mihaizay lazainareo fa fampaherezana isan-karazany lava izao. Nareo daholo no miteny izao tendretra izao satria tsy eo aminareo mantsy ny toerana. Tonga ianao dia midiry efa mirava fa tsy te haeno seromonina avy aminao tsony aho rehefa avy eo. Fanilo. Inona? Tsy azonao angano teniko teo. Zaho tsy mila andrasanao izany tsony koa rehefa mody. Hitako ny lalana mody. Fanilo. Mifona aminao arakia. Mifona rahalanao nampalahelo andre teo. Sady izao koa rerika. Ahoana? Raha tena mitatena noho ny amin'ny tokoa ianao, nanina tsy mba teo anilako hatrany tamin'ny fotoan-tsarotra ny lalovako. Fanilo Zao rerika, izay efa mpahirezanao avy elo hoany fa tsy ilaiko tsony. Efa diso tara loatra ianao. Tamin'ny fotoana nilako izany avy aminao, taiza ianao. Zay aloha, zay fa veloma ianao. Mazotoerana anao manto amin'izay Fanilo. Saotra monsieur l'inspecteur. Ny anaranao ray manontolo moa manto amin'izay rakotsy Fanilo. Eny tompoko. Ay, fantatrao ve ny antony nampetsonanao aty amin'ny bureau polisy? Tsy tompoko. Za koa aza mba gagako. Na dia kely aza ve manto amin'izay? Mbola tonony nahafatesany eny ve tompoko? Marina fa mety ho tena mafy sy tena nafesatra taminao tokoa no nahafatesany reninao manto amin'izay Fanilo. Nefa tsy antony tokony hahavitana zavatra mahamao fady. Mihopapana mihitsy zany. Tsy azoko ny tianao ambara monsieur l'inspecteur. Tsy azonao? Fantatrao ve ty olona misary ty manto amin'izay Fanilo? Tsy fantatro izy tompoko. Manto amin'izay Fanilo azonao antoka tanteraka ve fa tena tsy fantatrao tokoa io tovolahy misary io e? Azoko antoka tanteraka monsieur l'inspecteur. Tsy alonao ve tonga dia mitsotra manto amin'izay Fanilo mba hahamora n'ity toetra raha ty toy izay hanasarotravatra amin'ny fanodikodonana tahaka izao Fa misina re monsieur l'inspecteur Tsy ho fotsiny marina ary manto amin'izay Fanilo Fa ny marina amin'inona monsieur l'inspecteur? Fantatrao ve eo aty tovolahy misary ty Tsy atompoko. Ho sarotra amin'ny fandehan'izao raharaha zao raha mbola minitsy milaza marina tahaka izao ihany ianao manto amin'izay Fanilo Brigadier, eto any amin'ny trano fisainana any aloha ty tovavy ty eritreritra tsara mialohan'ny ny anoizana ny ankety. Monsieur l'inspecteur. Dana aloha maka-rivotra e. Fa ahoana e? Fa inona tompoko ny nataoko? Ka za nge efa niteny taminao manto amin'izay Fanilo hoe tsy alonao ve tonga dia mitsotra amin'ny marina rehetra mba hahamora n'ity raharaha ty nefa moa ianao mbola miseho mafy vava ihany. Raha nomba ny lehilahy io ny tena ilainao fantatra aty amiko dia tsy mahafantatra azy velively monsieur l'inspecteur. Ay, ka no hitatra any amin'ny compte Facebook ny sariny sy mombamomba azy ka. Fa tsy miteny ianao e.
raha za ianao matomizely fanilo dia aleo milaza sy mitsotra amin'ny marina fa hosahirana ange ianao e. Valfaty Pity tantara nosoratany Ranay Voakisoa Rojonsoa Tsiwarana. Ireo amelany tantara Daniela, Nicole, Jacques, Alain ary Gaston. Totosa ny ondra manamsata. Zay zany fa andrasany laza ary ariva. Eno akiry fanilo malala. Andrasako ndria dia avy eo teriko hatrany an-tranonareo. Fanilo. Aza mitanondrika lava sala amin'izao tsony moa akia. Tsy mety amindringa izao e. Ka tsy mety angeririka e. Eny e, fantana nge fa tena mafy tokoa raha mafy zany mamory ny tena. Saingy tokony mba hitraka ihany ny tena. Na dia izany aza mila mitraka foana angendria e. Ka tsy eo aminao tokoa mantsy no toerana dia hainao tsara no miteny an'izany koa. Za nge tsy manamaivana fahorinao e. Feta Fanilo, fa tsy mety ange ho any tanondrika lava toy izao. Mandreraka koa ianao sy siromonina anao ka. Lebe leo. Fanilo. Aoko izay ka. Efa makalilo sofiko mihitsy mienzy lazainareo fa fampaherezana isan-karazany lava izao. Ianareo daholo no miteny izao tendretra izao satria tsy eo aminareo mantsy ny toerana. Tonga ianao dia midiry efa mirava fa tsy te haheno seromonina avy aminao tsony ary rehefa avy eo. Fanilo. Inona? Tsy azonao angano teniko teo. Zaho tsy mila andrasanao zany tsony koa rehefa mody. Hitako ny lalana mody. Fanilo, mifona aminao arakia. Mifona rahalanao nampalahelo andry teo. Sady izao koa rerika. Ahoana? Raha tena mitatena noho ny amin'ny tokoa ianao, nanina tsy mba teo anilako hatrany tamin'ny fotoan-tsarotra ny lalovako. Fanilo Zao rerika, izay fampahirezanao avy alao any fa tsy ilaiko tsony. Efa diso tara loatra ianao. Tamin'ny fotoana anilako izany avy aminao, taiza ianao. Zay aloha, zay fa veloma ianao. Mazotoerana anao matomizely Fanilo. Saotra monsieur l'inspecteur. Ny anaranao ray manontolo moa matomizely Rakototsy Fanilo. Eny tompoko. Ay, fantatrao ve ny antony nampetsonanao aty amin'ny bureau polisy? Tsy tompoko. Za koa aza mba gagako. Na dia kely aza ve matomizely? Mbola tonony nafatesany eny ve tompoko? Marina fa mety ho tena mafy sy tena navesatra taminao tokoa no nafatesan'ny reninao matomizely Fanilo. Nefa tsy antony tokony havitana zavatra mamofady. Mihopapana mihitsy zany. Tsy azoko ny tianao ambara monsieur l'inspecteur. Tsy azonao? Fantatrao hoe ty olona misary ty matomizely Fanilo? Tsy fantatro izy tompoko. Matomizely Fanilo azonao antoka tanteraka ve fa tena tsy fantatrao tokoa io tovolahy misary io e? Azoko antoka tanteraka monsieur l'inspecteur. Tsy alenao ve tonga dia mitsotra matomizely Fanilo mba hahamora n'ity toetra raha ty toy izay hanasarotra-zavatra amin'ny fanodikodonana tahaka izao Fa misy ary monsieur l'inspecteur Tsory fotsiny marina ary matomizely Fanilo Fa ny marina amin'inona monsieur l'inspecteur? Fantatrao ve eo aty tovolahy misary ty Tsy atompoko. Ho sarotra amin'ny fandehan'izao raha zao raha mbola minitsy milaza marina tahaka izao ihany ianao matomizely Fanilo Brigadier.
eto any amin'ny trano fisainana any aloha ty tovavy ty eritreritra tsara mialony ny anoizana ny ankety. Monsieur l'inspecteur, dana aloha maka-rivotra e. fa ahoana fa inona tompoko ny nataoko? Ka za ngefa niteny taminao mato misely fanily hoe tsy aleonao ve tonga dia mitsotra amin'ny malina rehetra mba hamora ny ty raharaha ty e. Nefa moa ianao mbola miseho mafy vava ihany. Raha nomba ny lehilahy io no tena ilainao fantatra ty amiko dia tsy mahafantatra azy velively a monsieur l'inspecteur. Ay, ka no hitatra any amin'ny compte Facebook ny sariny sy mombamomba azy ka. Fa tsy miteny ianao e. Raha za ianao maty misely fanilo dia aleo milaza sy mitsotra amin'ny marina fa ho sahirana nge ianao e. Sarina toko fahatany sarom-piaro sipako fotsiny raha iny a Facebook iny. Mifantena marina dia tsy mahafantatra velively an'io tovolahy io a monsieur l'inspecteur. Dia mihevitra ve ianao ry maty misely fanilo fa ho voarebirebinao amin'izany lainganao zany izay polisy? Manina ary ny dia tena marina re zany tompoko, marina izany lazaiko anao zany, sahako izonana tanteraka mihitsy. Maty misely fanilo ny heliko-ibaboana nge mody rariny. Andriamanitro, ampio fa inona daholo ara ny anton'izao rehetra izao e. Nisy namono io tovolahy io ka ianao no ahihina voalohany nanao zany. Zany azona velany erika eto ambola tabatra eto tia ny telefonany. Izy re lasa nivoaka ny vidikotehany ivelany ihany nefa misy mandefa message. Toa misesisesy be mihitsy ane samy message tonga izany e. Oe fa inona ny dikan'izao rerika? Fa misy inona ry fanilo Ay nisy an'izao ary zay. Pahamitaka ianao rerika. Jovanina ianao. Fanilo Tsy laiko manona ny anarako akory ianao. Moa zany ianao tika sady miaraka amiko miaraka amin'ny Sara ihany koa. Tsy azoko. Sara, izay tena namako no namadianao Lehilahy Jovanina ianao. Ino ny telefonanao dia lasa ianao mandeha any fa tsy misy ilaiko anao tsony. Sady efa miandry anao any amin'izay toerana falehanareo zany koa Sara. Ka zaho angery fanilo e. Tsy mila maheno anao tsony aho mandeha any ianao mivoaka ny tranoko. Tsy mila mpamitako ohatranao Asa tositosiko ohatranao moa zary fanilo Lasa ianao hoe lasa. Andriamanitro, fa tena hoana loatra reny dia avelanao hisaka an'izao fahoriana rehetra izao Tsy vitany hoe nafelanao fatiny eny fa mbola nafelanao lasa n'olon-kafa ihany koa ny hoitiako. Asyza tena namako ihany koa mbola navita namadika. Fa tena hoana loatra re. Efa tena misoeva okotro sao mihitsy reto sa ihany zany no atala tsy nafantatra ninona hatramin'izay. Jereo any reto izy mifampitositosy sy mifampisakambana eran'ny tanàna.
Tahotra tsenatra. Ilay kala sara tiako moa no tena saka manafikoko. Mpamadika tsy. Izy mba tena namako nefa dia sahatsotro izao namadika. Tsy napoziko koa aloha hoe irika ve no navitan'izao ahy. Marotraka na no mijery azy ireo aza. Ohatra ary toa izany no vankala sara fijery vilana nefa izy neny manao ny ataony e. Ataovy ary moko. Izy mangalatra indray izany no mifandrafandra. Hitana tsara indray androany. Hitany tsara izany. Tonga ty atrano amin'izay asika izao rehefa niloka ahoana. Afaka miresaka tsara? Dia manontany anao ary aho. Inona moa izany no tena antony ny edinao tamin'ny Sara tany ampianaranareo tamin'izany? Inona? Fa ataony dadinina nefa e. Ohatra dadanao anie ahy e. Ilaiko fantatra satria zara ianao. Fa nanomboka oviana koa moa ianao ry dada no miasa saina noho ny amiko a. Hatramin'izay ianao tsy miraharaha. Aza be famaliana eo fa nilo a. Ny fanontaniako fotsiny valiana dia efa ampy izay. Zaranao azy ianao tsy voaroaka mihitsy noho ny didranao. Mba kole fotsiny ihany. Zany dia mbola noho ny fitseran'ny olona anao hoe voadona tamin'ny nahafatin'ny reninao ianao ka tsy mahafetena loatra. Nefa toa ianao mihitsy ka ity ny tena mafiloha. Tsy misy idiranao ny amin'izany ry dada. Avereny kely vavanao. Tsy misy idiranao any amin'izany. Zaza ratsy taiza. Zay zaza ratsy taiza ohatranao zao. Be famaliana tsy misy dikany. Manenina raha valiana tsotra fotsiny ny fanontaniana napetraka. Manao valikeny hafahafa ohatry ny inona. Maninona ianao no izao vao mody miraharaha. Hatramin'izay ianao tsy mba niraharaha sy tsy mba niainao mihitsy. Inona? Izao ianao vao ohatry ny hoe nendreny no niteraka. Tsy raiko be famaliana intsony ianao ry fanilo a. Aza mampiakatra ny tambavika eo. Lasa ianao miakatra ny an'efitanonao any. Lasa. Ie, andeha mihitsy aho. Fa dia maninona loatra ary ianao ry anitra vady malalako ny dia nandao anay vady amanjanako sahady. Nefa izay ty tena mbola milanao. Fa ny tena milanao tanteraka izy. Ataoko ahoana izao ny fitaiza azy amin'izao tsy mahaeo anao izao intsony. Fantatra fa tena ianao ny ilainy amin'izao fahatandrona izao. Ianitra vady malalako. Zahako mo hatramin'izay dia repotro ny asa foana ka tsy mamanam-potoana ifampiresahana amin'ny zanako loatra. Na dia tokony hisy mihitsy azy zany amin'ny mahazanako vavitokana azy. Any ka lasa tsy fantatro loatra amin'ny atsipirian'ny fiainany. Inona reny ataoko hoe ampio Andriamanitro. Vita ihany eky ilay tontolo andro na koleko. Efa saika tsy ho vitako ery. Trotrika mihitsy ny azany.
evaky ino anarako vao niditra amin'ny klasy PMRS dia zao kolesahady zao akia faly mahafantatra ny eva fanilo ao amin'ny première L za koa ke faly mahafantatra andria za kia tratra mifoka sigara teo tokotany na voasazy ohatr' zao ary ndrina nahoana ino na voandry niady tamin'ny Sara fantatry indrimo Sara Sara miasy sisy dia naratra izy dia za zao voasazy zao le hoe miady bandy veky ka izy kosa neky mangalatra ny sipako hoe dia izy indray no miseho milay zao za indray zao lasa voasazy raha zany dia ataoko mihitsy ka ataovy andrikela sady amin'izay angeky rehefa ka Sara zay tena namako ihany zany namadika ndraiky le namana aky dia tsy mataotody mihitsy mampalahelo aky zany fa raha le rika mpamitaka iny koa aloha ny tratrako ataoko malala ny anarako hita ho akeko ao fa ampeko mihitsy ndry vonina ve ndry vonina mihitsy mahafinaritra aky zany misaotra tsisy fisaorana akia fanilo mba ifalala no andray kosa kiry fanilo dia tsy valindry akory ve kiny arahabako tsy mila ny fanatsafanao andry matotana lao ndre kosa ki mba mahay vava nanomboka vina zao ndre lasa mahay vava ohatr'izany zany no marina tsinona ka raha tsy tana lava ianao tsy hivadibady doko ohatr' zao avy alao aloha zana zavandre kosa ry fanilo leo tsy mila mihaino fanazavanao tsony sady fanazavaniana koa moa no mila ataonao amiko mihoatra ny zavatra rehetra nataonao hatramin'izay fanilo za nge mbola tia ndria ianao ve adaly ataoko adaly ianao nefa mandeha ana vonjeo sara olo tianao sao dia romotry ny fahasarotam-piaro eo indray ka androngatra toy ny bibidia andray kosa sady za andeha hianatra no leako aty fa tsy haino izay rediredy ny mpitoraka bilo rehetra izao miala aza mandona moa marary ange zany fanilo eva ono aky le erika tsy saina tsy fa misinina ndray hony akia tsy mba manakambo akia mandreraka sy marikoriko mihitsy avy alao aky izy hoany fa mahakarary ando fotsiny na ny mieritreritra azy aza ka na za aza lebe mihitsy mahakarary ando ahoana aky dia ahoana fotsiny zany dia ahonahoana moa fa no manadino azy zany sisa no azoko ataoko iny marina ny andry akia nefa fa ampiko ndry ohatry no sarotra amiko any angekily anadino azy mety ambava fotsiny ihany fa rehefa tanterahana tsy vitako oka kia oka fa za mahita hevitra hoana aky ndao ndry atsy ambadika ny bibety atsy dia ao tsika sindreny miresaka orikala efa hiditra mihitsika izao mba migitrika kely leoky androany andry ko ingitrika ka asinaka zany akia ndry ve dia te hijaly lava ohatr'izao foany zao ndao dia nefa lasa niditra daholo ny akizy rehetra so misy mahatsikaritra eto ihany tsika ndao aingana ndao kia ndao ary
dia izay zany akery fanilo okekia ataovy an'izay fotsiny ange izy aloha dia hitandry eo izay toeny okekia mino amantsy izao fa tsy maintsy mbola anatina andrindray izy izao mirafy izao ka izay dia tadio tsara eno tsy lavina le bandy vaovao sy mpandria miasa amina orinasa tseratsera efa matanjaka be eto andrenivohitra izay eky izay fa lasa iny sahady ny andria iny mipohitra fanilo vetivety angendry fa inona fonany ianao efa hoe zaho tsy resaka aminao tsony mba ino vetivety amako izary fanilo erika zao tsotra fotsiny teniko aminao adonia azo tsara sara fa efa tsy anjara tsony ngambany amintsika aleo samy mandeha amin'ny lalany amin'izay manomboko izao andray kosa dia enao sara dia za tsy lavana tena amin'ny fo madio mitsotra anareo tsy lavina iza koa zany tsotra be ny izany rerika ny solonao any sara dia mba soloko any tsy lavina koa ianao bandy mpianatraty ve zany fa iza mibandy zany koraha tsy vendranoatra anao ako atao ampianarana ihany ve voalohany indrindra aloha tsy mila bandy tsy manana azy ndamosiny zantsony zao sipy zao enao tsara zany faharoa tsy fantatro ny velively mihitsy raha zay tsy laviny satria izy efa tsy mianatra tsony diso fiheverana ianao tamin'iny bandy efa matotra tsara zany tompony andraikitra amina orinasa tserasera ray matanjaka be eto andrenivohitra tsy fantatro mihitsy aloha izy sady bogosy zany manaja vehivavy oay nanomboka fianarinareo ny miaraka fa inona koa nefa ny mahalinanao ny amin'izany fiainako ange zany nefa ny fiainako misy tsara ho fantatrao ihany nefa tsy misy tokony hidiranao tsony iny amin'izany mazava ve zany na dia zany aza ngery na dia zany azany amin'inony tady dio tsara rerika fa ianao angeny iny anapaka voalohany tadina apray atsika tsy iza mihitsy ianao no nandrava ny fifankatiavantsika voalohany sady rehefa nilozanao ihany koa vinona tsomo zany nataoko malahelo rereo tsy aleoko mitady namana mitady manda ianteherana azoko fahatokisana tanteraka dia tena hoe adinonao tokoa ve zany lasa tsika sy mitantaratsika ry fanilo tena tsy azoko mihitsy ianao tika ianao aza na vita nanadino an'izany lasa teneninao zany ka nahatsangana fiainam-pitiavana vaovao miaraka amin'ny sara ko za zany tetavinao hipetra-potsiny ko raha tsy adalako fanilo sao dia mba tsy hainao ario ary ianao ka moa ve le erika nanome toky aho fa ity amandraik'izay fa iny zao manoloana zao leo be lava loatra zany resaka tsika izany zao hoe tsotra fotsiny teniko anao samy manana ny fiainany manomboka izao fanilo zay adonoy angakitsoloza ohatra nitako kinendriny tamin'izany raha izany fitantarandry azy zany ry fanilo tsy efa niteny tamindry fa aombo any tetiko vita aloha zay ny amin'iny dia efa ahoana indray zany ny manaraka ao alohndry mitsanganange ndry eto mitsangandry eto dia alaiko sara ataovy milay fotsiny paozindriakia mety ve zao ataovy tsaratsara kia ohatra zao eo za zaho aza mihetsika amin'izao ndry oka aloha dia atao ahoana aloha zaho efa mety zao ataovy ohatra ny hoe manondro zavatra ndry dia sady mitsiko tsara zay za dia atao ahoana ki zany zao hoe hitandre ty misy sarina bandy bogosy mba hitako dia
amboarintsika amin'ny photoshop akia mba ohatrany hoe niara-naka sary ariana reo sizy dia ampintsika fond mifanaraka amin'ny tsara dia inona ny ataontsika osindry aparitatsika murany compte Facebook ndry le izy zay zany ve zany hoae ndrity aky mba mahita tao ka izy aky mitady ampijaly namako tsinona ka iny erika ndozandry iny ho hitany tsara zany dada angampy zany zany ve dia ahoana kiny atao tsy maintsy ho be fanontaniana indray vao izy indrindra fa mahita ndre ato an-trano zany aleo araka izay afina atao anaty plakarato aloha ho avy o vetivety fotsiny fa maninona ny ela be fa ianao sisa no ato ry fanilony toa ohatra ny maresaka be teo zarery ary ny atoko fa nresaka tamin'ny namako tamin'ny telefona teo dia zay angamba mety eny dada ay ko maresaka be ko tsara kosa zany sary amin'ny solosainanao zany eo hoe tena tsara ka taiza zao ianao sy erika tamin'io fotoana io ka taiza hoana re sy erikako ka tsy erika zany ane io ry dady namana vaovao zao zany mahavarinanao ato enes fa mitandrema tsara fotsiny ianao hoe tovavy ianao anaka ka mila mitandro tena tsara ny fianarana ihany aloha atao an-tsaina dia manaraka ho azy ny fitiavana sy ny zavatra rehetra avy eo eny ary rery dada fa zao ary fanilo ny tena hitadiavako anao zao misy ankely tsy maintsy ataoko tampoko izay any amanjakandriana mandritry ny 2 andro le izy mombana dosiana client raha izay izy io dia zao reto ny vola ampiasainao mandritra n'izany fotoana izany reto mihina fa ampy anao reto amin'ny fotoana tsy maheo dada fa oviana ke dada amin'ny mandeha zao arivo zao ihany ka anomana ny enta-keliko fotsiny io dia efa anainga sady efa miandra ao ihany koa le olona iarako amiko any dia andeha ve dada andeha retsy inona zao mampalahelo amin'izany zarery zany ny ato dia zao endre tsara ianao mandritra n'izany fotoana tsy maheo ahy zany fa za koa ve mbola zazakely amin'ny dady mba mananatra fotsiny ihany eka tena tsy tiako ny ihany mitondratondra namana tsy fantaparitra ty an-trano aty indrindrandrindra efa fantatro re zany misaotra dada zay dia soavadia dada eny dia endry tsara hoa lasa zay mivoa amin'izay kifa lasa izy sofa tsy fantany hoe tatondry za efa natahotra be za angamba ry zareo tsy afaka hiaraka aminareo andehandeha izany zao ohatra mbola manam-potoana amin'olona izay le amin'ny sipako lefa nyteneko anareo iny mbola monjy aza ny ampiasana mantsy azao zay kifa lasa aloha fa maika fanilo lasa izy marina nefa latsaka avany aminy ty taratasy ty aleo aloha jerena so mba nalatsaka fanilo ahy ihany ty taratasy ty ho an'ny malalako faly aho miarabanao amin'izao fitonao zao tonga avy eo amin'ilay restaurant akaiky ny toeram-piasako ny riva fa hisy surprise ataoko anao tsy lavina
ny aina ka tianao amin'io mbola aiza ny anaovako anao seho hoe ririka kely tsara zay erikandrina naovatsika azy a erika ko anga ndrikoky efeto zao fa sy pasara iny erika ny sara hoe ndreko fe tsy mahay sangisangy ay tokoa moka mbola misy ny anjaran'le kalasara iny koa zany rehefa nandinika ki za de aleo akio am'izao am'izay ka tsy fa ampy ve kizay ny valifato koa ndria ky de tsy teko koa ny ataondria aza koa ary ndry zany andoaky fahazina ihany koa le kalasara iny a de tindra vela fotsiny am'izao ve nefa de isan'ny natonga ndry jaly taky zao koa ndre saray fa za kosa loky a tsy mitsitsy amin'ny namana tamadika zany mihitsy a raha zandry a aloha aloha tsy tena ka zangaky tsy te hidik'izy tsony sady mba efa navoa azy ihany aho tamin'izay sy izy le niady iny ay fa zao inona marina moa no tena atahorandry amin'ny saray tsy de hoe izy loatra kiny atahora koa fa za sosanatrio voaroaka ato am-pianarana voaroaka amin'ny ahoana ary ndreko tamin'le zay sy izy niady iny mekika efa nahazo fampitandremana zany ve tena satsony akizaka mba mariny fa nga hoe zany ka tsy fantatry ndry le paika tsy hoe mbola hiady indray nge korinareo mariny aleo am'izay akio am'izao ka sady efa mba maivamaivana koa ane zany ny foko avy nanafean'le rika iny zay zany tindry rehefa zay moa zanyko inona no ataoko eo de arabaina zany loha ndry afaka jaly ndry ty aky rehefa ka ndry ty ve zany tena hijanona tory aty amiko any an'io alina ino a de ahoana nefa ny any aminareo tsy bedy ve ndry aleo aloha fa antsoko ny any fa tsy olan'izany letsy lany crédit koa akay tikia tsy hoe amin'ny telefonako fa ao mbola misy crédit ay misaotra raikia allo maheno ve ndry kalasoa ila zao ky tonton hoe atory aty amin'ny namako zay androan'ny alina fa tsody tenendry zay kiry kalasoa zay fa raha pitsy maraina tonga any zay de zay fotsiny ve de ampinirandry ka tonga de nitany an-trano akiny nantsoko teo fa tontonay matsy zao mbola miasa be am'izao ory zao de tsy teo antsoantsony fa tsy azoko fa mipetraka any amin'izany tonton anareo zany ngandry efa maty akiny ray aman-dreny koa fe de ny anadan'ny leninay no mipetrahako zao ary izy raha teo koa mantsy tsy niteraka sady tsy manambady de za sy ny mpanampy de tonton anay no miara-mipetraka fe zay izy io akia fa ono aky tsy hoe akory amofotamandryandria fa matina nina aky dadanareo sy mamanareo raha tsy madiso zao akia matiny ny lozam-pifamoivizana kery zareo rehefa andeha ody avy ny ravany asy iny zany azafady aky raha ohatra ka namerina lahelo tao amindriny fa notaniako tsy maninona akia de efa ela be ve tamin'izah mbola 10 taona arono aky fa matina ninona koa mamanareo marisevitry ny gazo tao an-dakozia aky izy mampalahelo aky zany
azafady hoe kiny eto tia ndraiky ny telefonina andriana tika allo chéri ay za ve kio de tsy tadidindria mahatsiaro andriaky za de miantso a zay fa tafandrimandry aloha ndri e bisou tiany kora mba nadalo ndri e fa izaka izy zany ty bandy niaraka tamiko taloha kia ndao tontsika amin'ny fanaovana azy koa e de inona nefa nytindry ho teneniko azy e atao voatra mesy mpanireny ndry fa mino amantsy fa miaraka amin'ny sipana izy zao ndry tiky maninona driaka izy za tiaky fa efa maneno nge e allo za ihany aky malala za nge akio a mbola tena tiandry e je t'aime chéri ndry tiky mampanonao foana orikala dia ahoana zao akitro numero ako ty sady tsy nafendry akory le izy indrika aza matahotra fa efa vita kalama daholo zany efa nikasiko ngeky izy ty hoe tyo aza taitaitra leo aloha mba antsona le zanako otre maninona koa ary ny telefonina ny fanelony tsy mandeha mihitsy antsoko amin'ilay fixe ao an-trano koa amin'io tsy misy mandray mba lasay zary amin'ty alahady tolakandro ty sady amin'izay indray de mamono telefonina mihitsy fa misy nara za nefa saika mbola ampilaza aminy hoe mbola tarakely aty manjakandrina ty a mety sotafody mihitsy raha tsy raha ampitso any kinona moa zany izy ary ty tsy azoko mandreraka zany raha sasa aleo aloha andramana farany rehefa tsy azy mihitsy fe izy tsy ametrahana mesazy ihany tsara kosa aloha le sary mihetsika nandeha tao amin'ny cinéma teo iny sady amin'izay nahazo olona be dia be mihitsy tsy maty antoka ihany nandeha tany fa sady afaka amoamoa no niala voly marina mavo koa raha vita andro sakafo tsony tonga angamba dia atoroka na ahoana re aleo ary atsony avao avy aty dia sady ampitondraina tsakitsaky avy any ivelany ihany sady mba namako atory ato any oalina atony hoe dada tsy mbola tonga ato dia mety taraiky any amin'ny alehany any indray zany izy allo manahoana ki eva ono ndrive ki afaka namako ato indray any oalina tsy mbola tonga mantsy dada zany io ny ary fa tsy manina raha tsy afaka indri
bebe anareo ary zany mba tonga ao aminareoko. Eny akia misaotra dia rapito zany any ampianarana e. Eo misaotra tavandrimandry koa ndry. Mianina aminao monsieur l'inspecteur fa tena tsy mahafantatra ny tovolahy io velively sady sy namono azy ihany koa. Fanilo raha isotonina manao fa aza iverina ho polisy masika mpanao fanadidina kory. Ao lazao ary ny tena marina fa vonina ny any nampy anao e. Ka efa hoe tsy namono ny tovolahy io izany ho azy za. Fa fantatrao ny fizy? Raha izy en réalité aloha tsy fantatro e. Fa le efa nolazaiko taminao teo iny monsieur l'inspecteur dia sarinamboariny io dia napetapetaka fahatantany amin'ny Facebook fotsy mba saro-piaro ny sipako taloha. Ka hono ahy dia taizandray ary zany nahafantaranao ny anarany ka. Mbola anarana ny foronona ihany koa re iny monsieur l'inspecteur. Fa sao dia velonao fa azonao rebirebena amin'ny tantara valamanty sy ny atsanga-tsy manorana lazainao ary zay ka. Dia sahiteny zany ianao mady mizely fanilo fa fifandrifinjavatra fotsiny mampitovy ny tena anaran'ny tovolahy io sy ny anarana noforononao zany. Hoe tsy lavina. Zany ho any tena marina. Oay, fa nga tena zany tsy laviny zany tokoa no anarany. Miala tsiny raha somarina mpianakely anao zay maître Rakotson Gérard fa mbola niara mivory kely nandika n'ity raha mahavororo ny zanakao vavy ity zay mpiara-miasa miaraka amin'ny komisery. Eny tompoko tsy misy tsiny monsieur l'inspecteur. Ie ka mahazotoera anaranao maître. Ia misaotra inspecteur. Ty zany maître fa ny antony tena tsy maintsy ifampiresahako aminao zao dia nisaika mba hametrahako fanontaniana vitsivitsy aminao momba n'ity raharaha ty ihany. Eny tompoko. Mazava ho azy moa zany fa dia momba ny zanakao vavy raha ny marimarina kokoa. Mihaino anao ary inspecteur. Ka moa ve maître taorian'ny nahavoantso anao taty ampianaran'ny zanakao tamin'izy niady tamin'ny mpiara-mianatra tamin'iny dia mba ifantondra ny zanakao tany amina mpitsabo ve ianao fanaraha-maso ny fahasalamany sainy? Ohatrany tsy mahazava amiko monsieur l'inspecteur fa misy voatona anga zany ny sain-janako izy nareo. Tsy azo ferana zany mety raha taorian'ny voina rehetra ny anjady taminy tao azay nafatapoka ny reny ny sarahany tamin'ny olotiny ny olana maro samihafa iainany amin'ny mbola mahatanora azy raha teo koa e. Isan'andro tika indrindra koa ity raharaharay mampihodikodiny ity tsy hita izay tena marina treto raha ny momba azy ity aloha ohatra ny misy milaza zany eto tsaiko ato hoe tsy fanilo tokoa no navita namono ny tsy lavina ka dia nefa izy mba hahafahana mahita ny sy mahafantatra ny tena marina rehetra aloha dia tsy misy afa-tsy ny fanovana amin'ny fanadihadiana lahandalina kokoa sy hatramin'ny farany. Ka efa
efa mba tonitony ianao zao mato mizely fanilo sady efa io mihitsy koa ny indrainao mitondra sakafo sy akanjo mafana ho anao e. tsy namon'olona zany a tena marina eny mangina aloha ianao ry fanilo oka zahy mangina aloha zany zanako zany fa efa eto dada tena marina ne zany tady sady zango tsy mamantatra ny tovolahy io zany eno fa ty aloha misy mofo sy rano nentiko andre hoano dia anao avokoa ty akanjo mafana nentiko andre ty ohatrany mangatsitsika ihany mantsy eo avelany ao fa hoay zasy tata iaraka ho any amin'ny centre iray fitezana ny sazana ny teo amin'ny fiarahamonina sika ry fanilo aza matahotra ianao hoe sady any no io teo izay mety hitsaponanao za tsy andeha ho an'izany ry dada fa eza nefa zany za dada za vela lefa an'izany eno za tsy hoano hoantsika zange hiaraka amin'ireo hoany koa e fa sika fotsiny tsy ray fiara fa za manaraka anareo avy aty aoriana fa hoentinareo aiza nefa zao e aninjana masina fa lio moa za e zange re tsy adaly sady tsy meloka koa fa tsy misy tokony amaika koa ange ihany ka irifatra maika be tahaka zao ilahy sady oe sika koa ke tokony mbola akala sansy am'izay station manaraka eo fa mbola lavitavitra ihany mantsy no ale ary aleo fa eto ano anararotra itsoka zandre kosa tsy manaiky voatazotazona fahatany amin'izany oatra tsy natoko zany oay fanilo oazy ianao e fanilo lasa iza koa raha lalany teo tsy maintsy mitady hevitra zany aloha zao anaporofona amin'rehetra hoe tsy meloka tsy rarony kosa aloha raha zany zaka ny fahadosony sasany za olona tsy nanao ninninona kory ve dia ina nefa zany tokony atoka toro hevitra Andriamanitra aleo atsoka etsy amin'ity taxi fonitsy aloha eva sao dia mba afaka manampy andray izy amin'ity olana goavana mianjady amiko ty zafady ne saika mba novana pelle misaotra ay tsy mandray koa eva aleo hoe andramana farany allo eva mila ny fanampindreka iza fanilo nga zao inspecteur Mario ay ianao zao e fa nanino ianao no nitsoka tsy maintsy hitadiny tena marina rehetra misy olo inspecteur ahafahako manaporofo aminareo fa tsy meloka velovelo ny tenako fomba hoana nefa amin'ny fomba rehetra misy olo inspecteur tsy ho vitanao samyrela nge zany ka zay no antsoko any eva e ary fa maninona any aminao koa moa zany ny telefona any eva misy olo inspecteur telefoninao angery fanilo ty fa tiany eva zany fa aiza moa zany ianao zao e ahona koa ary zany
tena tsy azoko tsony mihitsy. Mihodina amiko tanteraka ny tany aman-danitra. Inona indray no azoko atao zao hoe tena very-hevitra. Inona izany zao no ataoko? Zaho koa tia efa reraky miazakazaka sy ny dia tongotra eo hatrany maraina. Zaho tokoa moa izany isako manana olana dia tonga eto amin'ity toeranyity foana. Eto no mba vakako saina. Fanina. Oay, Eva? Fa inona koa kity matetaika andrity a? Fa aviaza no mipiola andrito eo e. Ndrive aloha ivoka sigara sa tsy e? Ao aloha ndrika. Kisakely ndry fa za koa mba te hipetraka. Eva? Fa ahoana moa nafantarandrio hoe aty a? Ndry ty koa ke dia be fanontaniana loatra ka. Eva? Ohatry ny mampiay ahy ngendry izany e. Maninona? Fa maninona ndriky a? So dia mba matahotra ary ndry ty. Za nge tsy matahotory fa nio e. Tsy azo fokash. Maninona tsy azo ndry e. Mila seza iakarana sa taxi any anjehana? Ndrikoky aza mba any aniny akia. Tsy manany any aky ny olona azy ty efa sahiran-tsaina mihitsy. Ndry ihany teo be fanontaniana eko. Fa inona indray ho tsy manahiran-tsaina ny namako e? Very-hevitra tanteraka akia. Very-hevitra amin'ny ahoana? Anara mba afaka ny olana ray. Zao idiradozandray ty ny tena. Fa ahoana e? Fa misy inona indray iny? Andry Fanila? Dia izay ndraiky ny olako izao. Zany ve? Tena very-hevitra. Dia ahoana izany? Izay mihitsy ny izao no mahavaky loha eto e. Soa ihany aza fa mahatonga indrindra fahako ny saran'izany rehetra izany. Sady manantena indry koa izany nampy ahy. Ka nampy andry mihitsy angeny natongavako sy tena antom-posiko eto e. Io indray ndry. Oe, somba ndry kosa ary no... Andray kosa ke? Kiza malala. Dia za zany no ahehendry amin'izany rehetra izany. Aleo ary aho handera izany no tena fihaverandria. Ay, azafady akia. Tsy fananiako. Azafady ary nanoana indry ny teniko teo. Azo mena tsina kiza rehefa tena difitra ny olana tanteraka koa mantsaseka. Lasa miteniteny foana hatramin'ny vavako. Ay, aza mandeha za moa kia. Aza velandry rereto a. Ary aza miteniteny foana tsony ary amin'ny manaraka fa manana fotoana ka. Efa hoe azafady akia. Ka zao raha tena mila ny fanampiako maro ndry a dia ndao anaraka. Fa hoaiza kisika izany rehefa. Ndry aky tena tsy azoko tsony ndry ka. Ho any amin'ny toerana tsisy pahita, milamina, ahafahana mieritreritra tsara, sady azo atoriana. Azo ndry izany. Dia tsy ampianarana mihitsy ve? Ao amin'ilay coin firentsika sy ndry rehefa ngitrika kiry fa nilo fa tsy ao ampianarana izany a. Ambadiko ny bivety ve? Ao aloha tsikako. Fa rehefa lalina dia miditra ao amin'ny bivety mihitsy. Tsy mety izay.
dia ahoana ry kala raha tsy kazotro mimpiambina amin'izany koratsika sindriny tena faran'izay vendrana kiako za fotsiny kiarana dia milamina izany a iny izao fa lasany amin'ny WC ilay mpiambina zao tsika ny tokony manararoatra mamonjy ny ao ambadiky ny bivety da aingana ndry ahoana kina nanaovandry azy teo ny vetivety dia voavaly varavarana manginy mety raingana aloha ndry fa azo lozandry be fanontaniana aingana ato aloha izany tsika sy ndry mandraba hitana ny toy ny zavadrehetra zay reraka kisa zany zao ary mamantoroy kely aloha ndry dia rehefa avy eo foazoko ihany tsy maninona ka matorindry mbola betsaka koa nkeny zavatra tsy maintsy ohatrehantsika eny ary torokely ary aloha eny ary dia za kosa no miasako eny misy le commissaire manome toky anao fa tsy maintsy hitantsika marina amin'ity raha tiana hoe lana oaingany eny ary tompoko tarandrimandry misy le commissaire mila miasa mafy alary maro eo mba ahitana ny tena marina amin'ity raha ty mandreraka mihitsy le atsotsolo lehibe tahako izao foana ka indrindra moa le hoe miraitsokombakomba amin'ny fanilo matoa navelako ny tsoky izy mifamaovobe loatra koa moa ty raha ty ka somary sarotra ny famahana ny misteriny efa tapitra natsoina didina avokoa ny fianakaviany fanilo sy namany hoe fomba nahita azy nanaray anso avy any aminy taorianan'le nitsoany iny nefa dia tsy nisy zany fa le hoe efa kosa iza tokoa le efa tsy isan'ny fianakaviana sady tsy misy mahafantatra ihany koa izay nanontaniana rehetra na ny fianakaviana na ireo namany na ny tany am-pianarana iza marina ary zany le efa ny tena mahagaga ihany koa dia niatsony fanilon'ny telefona ka niverany hoe ny telefona n'izany efa zany nasoka nefa azy ihany dia tena misy votokoa ve zany izay ny fanilo ka mahavita mamorona zavatra maro isan-karazany efa sy misy trazan'izany efa zany mihitsy aloha hatreto soko sary dia mba efanilo ihany ty efa ty ahoana tokoa moa no hiatson'ny telefonina ny ihany dia moa dia anontaniana izany efa zany taorian'ny tsoahany fa mety tsy nampozony izany mandray ny telefonina dia mody namorona n'izany efa zany izy leva olona tsy misy mahafantatra ny fisiny dia fa iza marina koa moa zany lahy tsy lavina ary inona koa ny tena antony namonona ny lahy raha tovy manana tsy lavina ary efa nisy zavatra nahavorory azy teny amin'ny fitsarana sady vo vetivety mihitsy izy ty zany tamin'ny fiandohan'ity taon'ity ary mety raha rakoto songerara misolo vavazy tamin'izany
Monsieur l'inspecteur. Mialatsy indrindra mety raha ohatra ka miasa amin'izao androany zao tsy maninona ka fa misy inona monsieur l'inspecteur. Tsy azo tian'ity raha mahavorory an-janaka ao ty ihany maître dia mba misy fanampiana ilaiko avy aminao any. Tsy maninona zany ka alefa soare. Fa ny tena mety angamba maître raha tsy hanirana anao sy mba tsy hahataraiky zavatra dia afaka mamonjy anao ve za zao? Ye afaka tonga ty hatrany ianao ka. Ay miala ty amin'ny broka zany zao e dia mety afaka 3 minitra eo tonga any indray a. Eny ary monsieur l'inspecteur dia miandry anao aho zaniko fa misy nandray ary. Allô? Manahoana tompoko? Salama tompoko. Izaka izao azafady e. Namany fanily ihany tompoko. Fa ahoana? Fa misy inona? Ka tsy dia misy inona loatra fa saika ampilaza aminao fotsiny aho hoe miaraka izay sy fanily izao. Manahoana ny zanako any? Tsy maninona ka salama tsara fanily zanakao na dia somary reradreraka fotsiny aza. Matory izy izao dia za no nasainy antso anao. Ay fa aiza moa misy anareo zao e? Ato amin'ny buvette aty am-pianarana tompoko. Ka tsy aleonao ve tonga aty e? Enao rery Eva, fangato tetra sady ndry. Fa iza kely natsondry teo? Maître Gérard Rakotoson dadany fanily ihany akia. Fa ahoana akia? Fangato tsy indrimba ho avy ety ve izy? Ka anao inona tsika? Dia ahoana raha rano polisy amin'izany izy? Dia tratra eto ange zaho e? Zavy akia dia adala amin'jiry fanilo a. Efa nafarako tsara mihitsy akia izy mba ho mailo sy tsy hitenitenina amin'iza na amin'iza fa kalmy ndria. Dia rehefa tonga tiany fisany zao dia ahoana? Dia ahoana amin'ny ahoana moky? Dia manatanteraky ny zavatra efa nomaniko hatr'izay Tsy azoko ny tindry tenena rehefa? Tsy azondry ve zany? Ny valifatiko rokiala. Any olona ny fotoan-dehibe amaranako ny valifatiko raha tsy fantatry ndry. Fa valifaty indray amin'iza rehefa? Valifatiko aminareo mianakavy. Indrindra moa fa amin'iny maître Gérard mpisolo vava fople sy tsy misy ilana azy iny. Fa manana ihany ve ndry rehefa? Fa hitandry fa manana endrika mpanany ihany ve za hitandry izao e? Sady izao ao ka fantatry ndry koa fa tsy evanao izany ny anarako. Dia za koa aza atao indrindry izany tsony e. Fa tsy namandry velively akory aho fa fahavalondry raha tsy fantatry ndry izany. Tony sokatra ho azy fotsiny ty faravarana ty fa tsy mety akory. Ody maître Gérard? To tsy misy olona ataotra anato zany. Maître Gérard? Lasa izy ianao e? Fa ahoana e? Inona nataona mianakavy anao no hoe amalinao faty anay? Betsaka arikala nandratra ny foko nampisaraka tamin'ny olo tiako. Azao moa dia maty mihitsy tsy lavina olo tiako no nietraketraka reo mianakavy. Tsy lavina?
Ye, fa tsy laviniza. jereo ty hitandry ty sary ty tsy lavina olo tiako raha tsy fantatry ndry Vanga iny maître Gérard Andoza iny daholo ny fototra ny fahoriako rehetra ary kiala ka tsy amelako raha tsy anatanterako ny valifatiko hatramin'ny farany azo indry zany fa tena tsy lavina tokoa zany no tena naran'ity tovila ty. izy no tsy lavina raha tovy manana olo tiako raha tsy fantatry ndry Ahoana azy zany tsy azoko mihitsy. tsy azo ndry amin'ny ahoana koa Kono ndry alory fanilo dia tena voajonoko tanteraka azoko ambongadiny mihitsy mitonona ihany zany lay ahako teo indray zany. ndry ny tena hovendrana mora rebirebenaniko Fa inona nefa ny nataonay anao e? ny ray ndriaka iny natonga ny fiainako tsy zarizary tako izao raha tsy fantatry ndry za Fa satria nahoana? raha tsy noho ny avendranany tsy ho tafasaraka velively izay tsy lavina ary tsy ho matimaty foana koa ny olo tiako Dia inona nefa zany ny tianao hiaviana e? ka tsy misy avelona koa nareo mianakavy azareo zany Amin'ny fomba ahoana e? amin'ny fomba rehetra raha tsy fantatry ndriry le vendrany tya ny rendry aza efa nahazo ny anjarany tamiko maika fa ndry efa eto ampelantanako amin'izao fotoana izao indray Fa mahita indry androany ye tsy isy gazy tifitifotra fatany zany kela raha tsy nataoko ary mialohany nasembotry ny gazy azy tanteraka dia nasiako fanafody fampatoriny izay hitako tao anaty poketrany ihany ny rano sotroiny tamin'io fotoana io ka dia taraiky tao izy dia ohatrany hoe resy tory tao izy dia tsy afany tsoka dia sembotry ny gazy tena tsy vaniny ianao e? Tsy vaniny? Inona ianao? mitady anilony Tanako ry Andriamanitra. Fanilo Fonjy eo dada. Fa ataonao inona ny zanako raha izany ianao maître Gérard dia tsy mbola manantona aty aloha fa mbola tsy anjaranao zao mbola ny zanakao aloha zao apetrao reny antsy an-tananao indro Natasha apetrao iny izany maninona Fanga mifankafantatry nareo. lazao azy ny tena marina ary maître Gérard Fa ahoana zao dada? Taizany nafantaranao any Eva? Eva izany no anarana mendrika ny salorako mba ahafahako manatanteraka ny valifatiko tsy misy arakaraka ary fanilo Dia sanatria very dada ka hoe niaraka ianao tsy ry Fanilo tsy mpifaninona velively izay sy Natasha fa za fotsiny misolo vavany fofombadiny tamin'ny raharaha voaroroy azy le hoe tsy lavina ve? fa mpisolo vava vendrana tsy misy ilana azy miseho milay fotsiny maninona tsy lavina ny mbola voahelika ihany raha tena mahay ianao ny volanay fotsiny ny ritinao isaky ny mandeha izao nefa tsy misy vokany avokoa izay mba fiarovana ataonao rehetra pisy loka ianao ry monsieur Gérard efa mba nazavaiko anareo tamin'ireny kosa ngery Natasha ny tsy mila miaino anao sy ny resabenao tsony ary maître vendrana ampy izay tsy misy ninoninona mpiemitra amin'ny fanatanterahako ny valifatiko tsony izao na ny resabenao zany na ny fahaizanao manazava andray zany tsaronao moa fa na dia nanome toky anay azy ianao mbola voaheloka ihany tsy lavina nanomboka tamin'iny fotoana iny ny sarahanay sy tsy lavina tsy navita ny asanao araka ny tokony ho izy akory ianao maître Gérard ko dia mendrika anao sy ny fianakavianao mihitsy ny valifaty aiza kose valifaty aneoko fa tena tiako ny olo tiako ary tsy misy izay afaka ny ampisaraka anay azonareo zany nefa noho ianao dia tafasaraka izay ko matatesa ny valifaty tiako ary nareo mianakavy so dia verinao raha fa izay ihany koa zany namono an tsy lavina olo tianao tsy ianareo ka fa noho ianareo dia maty izy maty nisy namono aleoko mahita azy maty toy izay jaly fotsiny ety ambonin'ny tany miaritra sy mizaka ny fisarahanay noho ny tsy fahaizanao ry maître Gérard dia ianao ihany zany namono nahafaty an tsy lavina tia tena loatra ianao manginonareo fantatro fa tsy hisy ho tafavoaka velleto tsika an'io ka ianareo ny anohy ny fiainam-pianakavianareo telo mianaka kely anay koatra za kosa amonjy ny fahasambarako eo anilan'ny tsy lavina olo tiako rehefa vitako ny valifatiko aza misy metsika
iza koa tonga amseho milay tony e mandidy anao raha motokely mba tsy hetsika mahery a tsy misy mialeto zany eto androany raha tsy vita ny valifato mazava vava ary apetra moramora amin'ny tany iny basy eny tananao iny aza mihevitra nanao fetsika mahery fa efa tsara fahany ty atanako ty ary aingana diaingana dia aninona nefa e androany indray aloha dia tsy hisy asakana amin'ny fikasako zany nezany izy Fanilo ny zanako fanilo ay mitana aza mihetsika mahery aloha anao ry matomizely fanilo fa mandeha be ne zany raha mitananao zany ao andro vito amin'ity akanjony ty sery erika dia fatoreo leo rahatra io marapatonga ny ambulance inspecteur ary raso koa jereny evaty eo tena tsy metsika trony ty zany a Fanilo ny zanako marina dada mifona aza mieritreritra ny zavatra lafy zany aloha Fanilo mamela anao ninona nataonao Erika menatra anao a zay asalamandre aloha zao mamaika kery Fanilo aza mba atao ohatra fa tsy mba ho andry zany a dia ahoana zany Sara tsy miaraka nge zay e tsy miaraka izay Sara sady tsy misy atakaroka an'le zany koa nge aza matahotra mihitsy le mialina amindre ary Fanilo fa tsy miaraka zany zay Sara nyresaka momba ny fiarahantsika fotsiny nge zay tamin'iny dia iny etandry iny nalahelo loatra tamin'iny andro iny ka zay nalatsa-dranomasah niezaka nampitonsina pahery ahy Sara tamin'iny dia zay natonga azy namehana ndry ihany okizay ririka okizay fa menatra anao tanteraka ny tiako azavy anao amiko izao dia natonga anao tany ampivety ihany koa tamin'iny ay rehefa nieritreritra lalina ny amin'ny fitiavantsika dia tapaka ny hevitra fa ndeha hitady andry any an-tranonareo dia hifanazava sy ifampiresaka kanjo ny fanena tamin'ny inspecteur mareo rehefa nanontany aizany zava-misy dia taitra dia nanaraka azy avy aoriana tamin'ny moto dia iny za tonga tany iny efe misaotra ririka misaotra anao a fa na dia nanilikilika anao a za dia tsy nafoy ahy ianao ary niara-niaina tamiko iny nofo ratsy aleo hivalilo tantara avokory Fanilo ny lasa ratsy rehetra aleo amin'izay mba noavy amin'izay momba ajintsika efa vonona amin'izay nareo roa kely efa ty raha teo mantsy ny billet de sortie